Fabula ijanona iny amin'ny kianja maki ansika fiadiana ny tompondakan'ny seksiona Ambohidratrimo kosa indray sy ity lalao nitotosaina omaly ampahiva-dalana fantatra zany ireo ekipa efatra hiatrika ny dingany manasa-dalana amin'ity fifaninanana fiadiana ny tompondakan'ny seksiona Ambohidratrimo ity dia zareo RCTS ny Soavy Masoandro ny arefahana Akazomanga ny Pirana ary ny GSA ny Tanjombato. Tafita midingany manasa-dalana ny GSA Tanjombato, Pirana, RCTS ny Soavy Masoandro ary ny arefahana Akazomanga eo amin'ny fiadiana ny tompondakan'ny seksiona Ambohidratrimo taoriny ny lalao ampahiva-dalana ny tanterahana omaly teny amin'ny kianja maki Andotapenaka. Tutusa omaly avokoa ny lalao ampahiva-dalana rehetra ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny RCTS ny Soavy Masoandro sy ny ekipa Ambohidratrimo manao akanjo manga. Nazava teto ny fahazon'ny Soavy Masoandro ny tapakila ho any amin'ny dingany manasa-dalana satria resany tamin'ny isa mazava 2.3 ry zareo ekipa Ambohidratrimo. Izao kosa ireo vokatra hafa teo amin'izay lalao ampahiva-dalana izay ihany. Ny GSA Tanjombato nandresy ny 15 tamin'izay 2020 ny Pirana nanilika ny tetehana ambondrona tamin'izay 7 ary ny rehefa Akazomanga nandavy ny FTM mora rano tamin'izay 20 araka nambara Andriamatora Kotomalala Risara filohan'ny seksiona dia miankina amin'ny fahazonana kianja indray no anatanterahana ny lalao manasa-dalana.